Fomba iray ahafahana mamatsy vola ary anafanganana ihany koa ny tetikasan'ny Crawfordine karazana tsipaipaika izy ity nisy ny fampahafantarana izany tamin'ity andro androany ity tamin'ny alalana famelabelan-kevitra no tanterahana teny amin'ny Grand Mélis teny Analakely teny Tatibovo. Fomba famatsim-bola vaovao nanomboka ny taona 2014 tany Etazonia ny crowdfunding ary ny taona 2020 no nametraka izany teto Madagasikara ny Capital Plus Plus. Izy io miresaka création na société na développement na projet de société dia afahana ho an'ny olona rehetrarehetra mamatsy vola amina tetikasa izay hitany fa mety amin'ny eritreriny na tetikasana social na tetikasa économique. Et crowd moi en anglais c'est le peuple, le funding et financement. Donc c'est le financement par le peuple. Ça nous tena saramba bebaok afaka mamatsy tetikasa économique et social. Mais tiamnya te ni orinasa koa zay mieritreritra na ohatra diversification na développement na secteur d'activité hafa zany. Maro ireo tetikasa efa voaray hatreto ary ny 3 amin'ireo no efa nahazo famatsim-bola. Ireo tanora izay manana hevitra na tetikasa dia afaka manantona ny Capital Plus Plus izay hita amin'ny tranokala capitalplusplus.com sy ny page Facebook Capital Plus Plus. Misy raha toy ny fampiofanana omen'izy ireo momba ny famolavolana ny business plan. Ny famelabelan-kevitra mikasika ny crowdfunding natao androany dia tafiditra anatin'ny etika salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi karakarain'ny Kentia Holding. Tetikasa voaray aloha zao efa misy eo amin'ny 7 latsaka eo nanomboka tamin'ny Desembre tamin'ny taona 2014 dia misy anaky 3 zao ny tetikasa efa nahazo vola. Tetikasa resaka asa tanana izay amidy any ivelany tetikasana call center dia amin'izao fotoana izao misy resaka tetikasana restauration d'entreprise. Izay aloha zany zao no tena hoe nahazo financement tao aminay. Fomba famatsim-bola vaovao nanomboka ny taona 2014 tany Etazonia ny crowdfunding ary ny taona 2020 no nitondra izany teto Madagasikara ny Capital Plus Plus.